mianatra eo tongotrao. Miobio an' Jehova ry tany rehetra, manompo an' Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy nanao atsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazany anarany fa tsara Jehova. Mandrakizay ny famindrampony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Anomboantsika izao fotoana izao ary dia andeha hiaraka ataontsika ny hira fahefa-polo izay ataontsika ho fiderana an'Andriamanitra dia raiko ny anaranao. Raiko ny anaranao, antsoko mba ho rehizao, satria fitiavan-dehibe, fanetretena tsy fandre, fanetretena tsy fandre. Jesosy, Jesosy, dia raiko ny anaranao. Jesosy, Jesosy, dia raiko ny anaranao. Raviny marainako, tsy adinoko raha vao mifoha, miariva rehefa tongindra, hanandratranao riray, hanandratranao riray. Jesosy, Jesosy, dia raiko ny anaranao. Jesosy, Jesosy, dia raiko ny anaranao. Hideranao tsy tapaka, ry tompo izay mpanafaka, raha sarotra ny lalana, ianao mahay mitantana, ianao mahay mitantana. Jesosy, Jesosy, dia raiko ny anaranao. Jesosy, Jesosy, dia raiko ny anaranao. Ny onja sy tafiotrako, dia tsisy atahorako, satria efa voalanjanao, ary baiko ny tananao, ary baiko ny tananao. Jesosy, Jesosy, dia raiko ny anaranao. Jesosy, Jesosy, dia raiko ny anaranao. Ambara-piavinao indray, ho tonga sy andray anao, ataonay ny sitraka, teraina ny anaranao, teraina ny anaranao. Jesosy, Jesosy, dia raiko ny anaranao. Jesosy, Jesosy, dia raiko ny anaranao. Hiaraka hivavaka ary sika.
ry Jehovah ray masina tsara indrindra izay any an-danitra ao, ankehitriny izay dia manolotra ny fisaorana lehibe ny fiderana ihany koa satria mendrika ao anao izany. Jehovah ô, ny zavatra rehetra izay ho ataonay eto ane, engane izany mba hitondra voninahitra sy fiderana ho anao irery ihany, ka apetraka eo ampelantananao Tompo ny toy ny fandaharana rehetra izay ho ataonay eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra indray nahatratra ity sabata mahafinaritra ity. Andriamanitra ane omba antsika rehetra satria tsy tonga tamin'izao sabata izao tsika raha tsy izy no nitantana antsika mbola velonaintsika. Ka noho izany dia faly miarahaba ny ankizy rehetra, faly miarahaba ny tanora ihany koa izay maneho fahavononana mandrakariva, ary faly miarahaba ny lehibe. Engane izany sabata izany mba hitondra fifaliana ho an'ny tsirairay avy, hitondra fitahiana, ka izay zavatra ho ataontsika eto ane dia mba ho voninahitr'Andriamanitra avokoa. Anohizantsika ny fotoana ary dia andeha hanaraka ny tatitreran-tany avy hatrany isika, ka mirary fahalianana ho antsika tsirairay avy. Ilay trano-tsotra teo aloha dia lasa toerana manokana sy tena ilaina ny Sri Lanka. Noho ny fanatitra sabata 17 tamin'ny 1997 no nahafahan'ny fiangonana Adventista tany Sri Lanka nividy tany izay nisy trano tany Kandy, tanàna ao amin'ny faritany afovoan'ny nosy. Ny nofinofy tamin'izany dia mba ahafahana manorina topa-pahasalamana lehibe. Ny trano dia nahafahan'ireo mpitantsoratra anankiroa, mpitsabo roa niasa miampy hevitra fandraisana marary sy fivarotam-panafody. Ny voatra trano izany mandra-pahatonga azo hôpitaly fanta-daza, ary tamin'ny 1770 dia nisy fanatitra ny sabata 17 hafa indray izay nahafahana nividy tany any Jasan anitarina ny hôpitaly tamin'izany. Ny hôpitaly Adventiste Lakeside no iray amin'ireo toerana anankiroa manome tolotra feno amin'ny fitsaboana ao amin'ny tanàn-dehibe faharoa be olona ao amin'ny firenena. Fanatitra ny sabata 17 hafa tamin'ny 1770 sy 1770 no nahafahana nanorina trano vaovao ho an'ny hôpitaly, nefa dia mila olona hiasa ao ihany koa izany. Nasiana ary ny fiofanana mandritra ny roa taona ho an'ireo mpiasa. Tamin'ny 1974 dia nanangana centre d'influence izy ireo mba hanamorana ny fifandraisana amin'ny mponina, manolotra programa fialana amin'ny sigara sy fitiliana ny centre. Nosokafana ho an'ny rehetra ny toerana tsy hanavahana finoana na saranga. Na ny mpiasan'ny hôpitaly na ny tsy adventista dia samy navitrika amin'ny hetsika izay natao. Tamin'ny taondasa dia olona 30 eo ny tonga mivoarisan-tsabata ao amin'ny efitrano fivavahana ao amin'ny hôpitaly. Ny fantatra farany dia 10 amin'izy ireo no manaraka fampianarana ara-baiboly ary efa vonona ny atao batisa. Tanteraka izany rehetra izany noho ny fanatitra izay natolotra ao tamin'ny sabata 17. Hatramina angonana vola tamin'ny 1970 ka hatramin'izao dia mitahy ireo vahoakany any Sri Lanka Andriamanitra mba ahafahan'izy ireo mizara ny afatry ny fanantenana amin'ny mpiarabelona. Isan'ny 3 volana dia azonao atao ny manohana ny tetikasa toy izao. Misaotra anao mivavaka sy manohana azy ireny amin'ny fanatitra ny sabata 17. Isaorantsika ny ekipa izay nitondra ny tatitreran-tany teo. Fa zao kosa ary tsika dia andehantsika hanaraka ny fampitinana ny lesona izay manomboka amin'ny zaza minono zany hatrany amin'ny zatovo. Fa mialohan'izay dia andehantsika aloha hiaraka hitsangana anao ny hira hoe mitenena. Emisao chanao Jesu malalo
Chachizao futona mamizao yanaranai antungo chao izahai izay piana chao kuambitenena le Jesu malalo izahai ainuchalanao kahirote nyadyaminao itwetsapetsaka wampunaya kuambitenena le Jesu malalo izahai ainuchalanao kahirote nyadyaminao itwetsapetsaka wampunaya irote nyadyaminao itwetsapetsaka wampunaya. Miarahaba anareo rehetra indray zazaboto namako tratra ny sosapata izao dia isotra an'Andriamanitra sika fanomeny fitahiana vaovao indray. Andao hiaraka hivavaka akamana ny tanana aondrika ny loha dia akipy ny maso. Hiara hivavaka sika. Jehovah Tompo misaotra anao zahay noho ny fitiavanao anay indray dia menao sabata fitsarana indray zay mba hiarahana mitsahatra aminao. Misaotra noho izany fitahiana lehibe izany amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovanay vavaka. Amen. Matso ny biby ny lohatenin'ny lesona nianarantsika tamin'ny herinandro rakizy. Dia ny tsianjery ao amin'ny Salamo 4:15 hoe hideranao mandrakizay aho fa efa nataonao izany. Hainareo rehetra koa izany andao hiara-manisa telo isa 2 3 hideranao mandrakizay aho fa efa nataonao izany. Bravo! Nianatra ny samby fiara izay namboarinao atsika tamin'ny lesona teo aloha dia izao rakizy vita ilay samby fiara. Nitao natao anatin'ny samby fiara ny sakafo ny zanako nohany taona anazy fa tsy dadabe noa satria zaza endriko ny zanany dia manampy ny dadany. Dia nitao natao anatin'ny samby fiara ny sakafo rehetrarehetra hohanina mandritry ny fotoana ahatongavan'ny orana. Dia vita amin'izay ilay fitaomana sakafo dia nanatona ny dadany zareo ny teny hoe vita dada. Dia nijanona teo am-baravarana ny dadany nijoro teo. Dia teo izy tsy niteny izy nalahelo izy mijery an'ireto olona be dia be mijery an'zareo reto. Dia nitao nohary olo ireo mbola niteneny ihany andao amin'izay re hiditra ato anaty samby fiara fa efa vita ny samby fiara, efa voahomana avokoa ny sakafo hohanina ato anaty samby fiara. Ho avy inge ny orany, ho feno rano inge ny tany dia ho fatinareo Andriamanitra inge te hamonjy anareo ny angavy mihitsy rakizinao tsy netiny reto le olo ireo taiza koa dadabenao any nisy rano nanafitra ny tany izany mbola tsisy an'izany mihitsy hatramin'izay aza mampime eo ianao dadabenao andao re midira re atao anaty samby fiara tsy nety rakiziny olona lozany zareo meme fotsiny tsy nety nino mihitsy izy tamin'izay fotoana izay nalefa n'Andriamanitra avy any anaty ala ny biby ny liona niditra tao anaty samby fiara, ny elefanta niditra tao anaty samby fiara, ny girafe, ny biby rehetra izay noforon'Andriamanitra nandeha tsiroroa, ny lahy sy vavy niditra tao anaty samby fiara. Dia nampalahelo dia izao tsy nety mihitsy n'le olona gaga fotsiny zareo fa ahoana koa izao ahoana koa nidiran'ny biby ao anatin'ny samby fiara. Dia hoy Noa hoe tsy izaho nge manao an'izany Andriamanitra naniraka an'ireo biby ireo mba hiditra ato anaty samby fiara. Andao re mba hiditra ato anaty samby fiara fa hovonjena nge ianareo tsisy nety niditra fa lozany zareo meme foana. Vita rakizy ny fidiran'ny biby tao anaty samby fiara.
nandritra ny tontolo andro a mbola niantso ihany no a nalahelo izy nanganohany mihitsy maso ny tomany hoe midira re ato anaty samby fiara e midira re ato fa ho faty ngenareo e tsisy netiniditra ihany inao amin'ny vadiny tao a dia ny zanany anankitelo a dia ny vadin'ireo zanany anankitelo ireo valo ry zareo a no tao anatin'ny samby fiara dia izay niaraka amin'ny biby marobe isan-karazany fa ny olona tsy netiniditra tao anaty samby fiara dia nakaton'Andriamanitra rakizy ny varavaran'ny samby fiara rehefa tsy netiniditra ireto olona ireto dia tao no a menakavy miaraka amin'ny biby a voaron'Andriamanitra tao angery zareo hoe tsisy ahina intsony tsy matahotra ny loza hitranga intsony izy na dia avo be aza ny orana na rovan'Andriamanitra tao izy ny zanak'Andriamanitra rehefa makatoa miaino an'Andriamanitra dia makatoa manaraka izay asain'Andriamanitra tao dia voaro arovan'Andriamanitra amin'ny loza isaorantsika Andriamanitra no ny fitahiny a fa tsy ho anao ahy ihany inge zany fiarovan'Andriamanitra izany amin'izao fotoana izao dia miaro antsika koa Andriamanitra rehefa miaino azy sika ka makatoa andao hisaotra an'Andriamanitra indray no izany fitiavana izany akambany ny tanana dia aondrika ny loha dia akipy ny maso a hiara hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay no tantaranao a izay nanana fahendrena nakatoanao a dia niditra tao anaty samby fiara izy sy ny ankonany dia ireo biby marobe koa niditra tao mba ho arovanao. Mbola miteny aminay koa ianao fa izay rehetra miaino anao ka makatoa anao dia andray fiarovana toa ny Noa menakavy io dada sy neny any ankonana rehetra mba ho mpiaino makatoa dia amin'ny anaran'i Jesosy no angatana hivavaka. Amen. Ny farana indray fandarana natokana ho antsika zazabodo manome fotoana ho amin'ny manaraka dia endry tsara daholo fa mbola mitohy ny fandarana veloma daholo. Miarahaba rakizy malala amin'ny fofeny fifaliana tokoa ny arabako anareo tratry ity sabata mahafinaritra ity hiaraka amin'ny herineto indray ny lohahevitra fa 7 arisika izay manao hoe trano ho an'Andriamanitra ahoana tsara hoe trano ho an'Andriamanitra ny andalan-teny fitadidina nataontsika tsenjery nandritry ny herinandro iny dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Exodus 5:20 andininy 9 andengy rahantsika mameriny ary Esai manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona ho aminy aho. Exodus 5:20 andininy 9 andeha aloha mbola averintsika tsara ary Esai manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona ho aminy aho. Exodus 5:20 andininy 9 mbola tantara zanak'Israely hatrany angeraka izy ny tantarantsika ankehitriny ary dia any amin'ny tany efitra no misy ny zanak'Israely amin'izany fotoana izany dia nangetaeta indrindra mba hiara-onina amin'izy ireo Andriamanitra ka dia nanana fikasana Andriamanitra rakizy mba hanao trano koa ho azy eo amin'ny tompony zanak'Israely ka dia inona nataon'Andriamanitra nanome drafitra tsara paika any Mosesy izy mba hanaovana trano azy dia tsy inona izany fa ilay atao hoe fitoerana masina na ny tabernakely ka ity fitoerana masina na ny tabernakely ity dia azony zanak'Israely entina mifindrafindra eo amin'ny fanatotosana izany toerana ho an'Andriamanitra izany rakizy dia nanasa ny vahoaka teo amin'ny zanak'Israely tsirairay avy Andriamanitra mba hanome fanomezana hoentina manatanteraka izany fikasan'Andriamanitra izany tsy antery izany fa an-tsitrapo izany hoe samy mitondra izay fony ny zanak'Israely amin'ny tanan'ity trano natao hitoeran'Andriamanitra teo amin'ny tompony zanak'Israely ity ka inona re no tian'Andriamanitra ho ampitaina amintsika amin'izany tantara mahafinaritra izany tsapanao ve fa te honina hiaraka amintsika Andriamanitra? Tsapanao? Tena te honina miaraka amintsika tokoa Andriamanitra
ary manana planina sy drafitra mahafinaritra izy amin'izany fikasana izany. Mangataka antsika nefa izy mba hanolotra fanomezana, dia fanomezana izay tsara indrindra any amintsika any ho atolotsika azy tsy amin'ny katerena fa amin'ny mpifaliana. Aiza moa ny tranon'Andriamanitra fantatritsika izao? Aiza? Any am-piangonana. Eny tokoa rakizy asainy antsika hitondra fanatitra any am-piangonana ohatra. Asainy antsika hanome zavatra mahafinaritra ho an'Andriamanitra ho fanehoantsika fa tia azy isika ary te hanompo azy, satria dia fikasany tokoa ny ara-onina amintsika. Ka dia andeha ary isika ho vonona hanatotosa izany fikasan'Andriamanitra izany ka hanolotra izay rehetra nananantsika amin'ny mpifaliana ho azy, ka dia hanompo azy tokoa isika tsirairay avy. Dia izay indray ary ny lohahevitritsika androany mirary ny ankizy kely rehetra mba hazoto hanompo an'Andriamanitra, hanolotra fanomezana amin'ny mpitiavany. Dia mametraka ny veloma mandram-piaona ho amin'ny manaraka indray. Veloma daholo. Miaraba ny tanora zandry indray ary anjarantsika indray izao ny mamerina ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro dia ny lesona fahaenina izany. Ny lohateny dia mpisakaiza tsy mifankafohy. Ny tsenjerintsika tadidy ve misy azy? Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahaenina amby roapolo. Andeha hiaraka hamerina ary. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola hampahafantariko ihany mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy ary izao koa ho ao aminy. Izay ny tsy anjerintsika. Nyresaka indray isika nandritry ny herinandro ny tantaran'ny fisaka zany Jesosy tamin'ireo mpianany. Ijaona moa ny mpianatra zandry indrindra ary amin'ny mahazandry indrindra izay dia niankina tanteraka tamin'i Jesosy izy. Dia indro fa lasa sakaizan'i Jesosy akaiky indrindra ijaona. Ijaona nefa dia nanana toetra hafahafa izay ihany. Tsy mendrika izy ary nanana toetra izay mirehadrehatra izy, tia miady izy. Ary natsoina mihitsy ara hoe zanabaratra ijaona tamin'izany. Tsy midika akory izany fa izay fananany toetra nanahirana izay dia navelan'i Jesosy amin'izao izy, na hoe tsy nisakaiza tamin'ny intsony Jesosy, fa nananatra azy matetika Jesosy. Notarihany mandrakariva izy ho amin'ny toetra tsaratsara kokoa hatrany. Ary ny zavatra nafinaritra dia nisokafany Jaona ho amin'ny zany fananaran'i Jesosy zany ny fony. Ka ninona zavatra nanaran'i Jesosy azy dia nekeny izany. Arakaraka ny fanakekezany tamin'i Jesosy no nampiova tsikelikely ny toetrany, nanahafany an'i Jesosy ka nanjary nanana toetra malemy fanahy izy taty aoriana. Hitantsika fa tamin'ny fotoana izay nisamborana an'i Jesosy dia nandositra avokoa ny mpianatra rehetra, kanefa ijaona tsy mba niala lavitra azy. Tena nanaraka teny foana izy, ary izy ilay mpianatra malala izay nikarakara ihany koa ny renin'i Jesosy. Hitantsika izany nandritry ny herinandro iny fa ny fisakaizana amin'i Jesosy dia manova ny toetrantsika hifanahaka amin'ny toetrany. Nampianatra antsika ihany koa iny lesona iny fa afaka mifidy tsara ny namana isika, satria arakaraka ny namana izay hiarahantsika sy faneraserahantsika be dia mety handray ny toetran'izy ireny ihany koa isika. Dia nampianatra izany ny tenin'Andriamanitra fa mila misafidy tsara ihany koa ireo namana izay ho raisintsika. Ny fifandraisana amin'ny Jesosy no tsara indrindra. Jesosy izany no tokony ataontsika namana akaiky indrindra. Amin'izay dia miova ho tahaka ny azy ny fiainantsika ary afaka amboarina hifanaraka amin'ny toetran'Andriamanitra. Rehefa mifandray aminy amin'ny alalan'ny vavaka isika sy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra dia mamboatra antsika izany. Aza dino ary fa miha-matanjaka kokoa ny fisakaizantsika amin'i Jesosy rehefa mivavaka isika. Ny vavaka izany dia tokony ataontsika tsy tapaka isan'andro isan'andro mba hahatonga antsika anakaiky bebe kokoa an'i Jesosy tahaka n'izay niarahany Jaona taminy. Izay ny lohahevitra izay nianarantsika nandritry ny herinandro iny. Andeha ary hanapa-kevitra ho sakaizan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Mirary soa ny tanora zandry indray ary.
fifaliana no iarabana ny tanora mantoanto rehetra natratra izao sabata izao, fotoana izay amerianantsika indray ny lesona izay nianarantsika ny andritry ny herinandro. Miaraba ihany koa ny zoky sy ny ray aman-dreny ny zandry rehetra natratra izao fotoana izao. Lohateny lesitsika tamin'ny herinandro iny dia ny manao hoe ny maha izy antsika ao amin'ny Kristy. Ka ny fizarana voalohany ny anarantsika nandritry ny herinandro. Andeha ary arahantsika mamerina ny tsy anjery izay hitantsika tamin'ny Genesisy toko voalohany andiny 7:20 sy 20:20. Dia arahantsika mamerina izany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Tahaka ny endrika Andriamanitra ny namoronany azy, lahy sy vavy ny namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy mihabetsaha ary mameno ny tany, ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Zava-dehibe loatra ny fahatakarantsika ny hoe iza marina moa isika. Fa zava-dehibe ihany koa ny ahalalantsika fa an'Andriamanitra isika. No ariana araka ny endrik'Andriamanitra isika tsirairay avy ireo. Ary tiantsika mihoatra lavitra noho izay eritreretintsika Andriamanitra. Dia noho ny fitiavany antsika dia rehefa nanototsika dia lasa niataka tamin'Andriamanitra, kanefa noho ny fitiavany dia nanolotra ny zanany lahatokana izy mba hamonjy antsika. Dia rehefa mandray izany fahasoavana izany isika dia rakofan'Andriamanitra amin'ny akanjom-pahamarinany, ka rehefa ho avy Jesosy dia isika rehetra izao dia aneo amin'ny fahafenoana indray ilay endrik'Andriamanitra izay namoronana antsika. Dia toy ny ahoana ary ny endrik'Andriamanitra hita ny fiainanao ve ny endrik'Andriamanitra? Asehoy hoe toy ny ahoana, iza marina moa ianao, inona no maha ianao anao? Ny mahafinaritra dia izao, rehefa nanolotra ny ainy Jesosy ka namonjy ianao dia lasa zanak'Andriamanitra ianao. Ary tsy zanany fotsiny fa mpandova mihitsy, mpandova izany fanjakan'ny lanitra izany. Dia manana zo izany ianao satria zanak'Andriamanitra ianao dia manana zo ianao ny hiaina fifaliana tsy misy tahotra. Manana zo ianao ny tsy hanana hiahy, tsy hanana tebotebo satria zanak'Andriamanitra ianao. Manana zo ihany koa ianao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao dia afaka miantso, afaka miresaka amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra ianao. Afaka mangataka izay ilainao ianao. Afantaran'Andriamanitra fa mahasoa anao izany. Ao anatin'izany zo izay anananao izany nefa dia misy ihany koa ny adidy. Adidinao indray ary ny maneho izany mahazanak'Andriamanitra izany amin'ny hafa rehetra, amin'ireo izay mifampikasoka aminao, amin'ny namanao, amin'ny mpiara-mianatra aminao, nizaniza mifandray aminao. Dia aoka ho hitan'izy ireny sy ho tsapan'izy ireny fa tena zanak'Andriamanitra tokoa ianao ary manana ny maha izy anao ianao ao amin'ny Kristy. Ka natoy ny ahoana ary natoy ny ahoana fiainanao, ny toerana misy ianao amin'izao fotoana izao dia tsarovy fa manana ny tombam-bidiny ianao amin'ny Kristy satria zanak'Andriamanitra ianao. Miraro ny tanora mantoanto rehetra ary mba hampiasa izany zonomen'Andriamanitra izany, hanantona an'Andriamanitra bebe kokoa hatrany ary aneo amin'ny manodidina rehetra fa zanak'Andriamanitra. Ho tohizantsika ny fianarana amin'ny herinandro iny dia miraro soa ary maniry ny azotoanareo hianatra mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Velome! Endrika sarika no irabana antsika zatovo isika rehetra mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ity sabata ity. Manana loha hevitra anankiray indray isika manao hoe ilay martiora kristianina voalohany. Ilay martiora kristianina voalohany. Ny fantanapetraka dia hoe iza moa zany aloha ty martiora kristianina voalohany ity? Ny valiny dia ilay zatovo anankiray antsoina hoe Stefana. Ny fanontaniana valitsika faharoa dia izao, inona indray ilay hoe martiora? Ny martiora dia izao, maty ary nanaiky ho faty mihitsy nohony amin'Andriamanitra. Eto aloha izany dia arabaina manokana izay manana anarana hoe Stefana raha lehilahy izy, Stefania raha vehivavy izy. Fa ny anton'ilay anarana izany dia izao,
zany no martiora kristianina voalohany indrindra manaiky hatramin'ny fahafatesana ary retiny misy fantanina fahatelo farana ho antsika zatovo ho antsika kristianina rehetra dia no hoe ity fivavahana kristianina ity fanompotsika an'Andriamanitra ity raha ohatra ka hiantra amin'ny aina ahafaty ianao mbola andeha hivavaka ve ianao tsy haiko fa isika no mamaly fa amin'ny ankapobeny dia isika rehetra dia tokony ho tahaka ny Stefana avokoa anaiky ho faty martiora ary anaraka an'Andriamanitra na dia ho faty aza tsy nakama amin'ny aina intsony izy zany no faminaniana ny bokin'ny apokalipsy mba ho tahaka an'izany ny fivavahana izay ao am-poko sy ao am-ponao ry mpiaino malala dia ho jerentsika ny asan'ny apôstôly toko 2:9 fa io no milaza ny tantara asan'ny apôstôly toko 2:9 ka hatramin'ny 10 dia toy izao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy ary Stefana feno fahasoavana sy hery dia nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka fa ny sasany izay avy amin'ny sinagoga atao hoe sinagoga ny Libertina dia nitsangana ka niady hevitra tamin'i Stefana fa tsy nahatohatra ny fahendrena sy fanahy izay nitenenany ireo izany no zava-nisy teto ary izany no tantarany Stefana izy dia olona feno fahasoavana sery nanao fahagagana izay niady hevitra taminy resiny avokoa satria manam-pahendrena izy no sady manana fanahy izy amin'izany zavatra tansaina rehetra izany mba hananantsika tsy haiko aloha fa mba samy mandiny tena isika rehetra fa rehefa jerena ny tantarany Stefana dia maty izy ary notoram-bato satria noendrikendrehana ho ny teny ratsy an'Andriamanitra kanefa ny tena marina dia izao mifanohatra amin'izany satria izy ity Stefana ity dia anisany nanambara fa Jesosy Kristy no Mesia izy no mpamonjy ary izy no tokony hankofana dia nenjehina izy notoram-bato izy noho izany filazana sy fahamarinana nambaran'izany fanontaniana mipetraka indray amin'ny mahafianarana azy moa zany dia izao ny fanontaniana tena apetraka betsaka mba hahatonga antsika hanana valiny azahoantsika tsara ny lesona mba ahafahantsika manao fanandramana ny amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa noendrikendrehana Stefana dia nitoram-bato fanontaniana mipetraka dia izao ianao ve mba mahazaka endrikendrehana zavatra tsy nataonao akory kanefa dia lazain'ny olona fa nataonao ianao miezaka milaza ny marina kanefa dia ny olona milaza fa ratsy ny zavatra lazainao sy ny sisa sy ny sisa marary ainany amin'izany ve ianao malahilony amin'izany ve ianao fa ity no hampaherezana antsika raha sendra tojo toe-javatra toy izany ianao dia tadio fa tena lay marina zay no ambaranao ary tena kristianina ianao zay raha ianao zany kristianina tsy misy manaratsy tsy misy mitorabato dia mieritrereta fa sao dia tsy tena izy ianao fa ny zavatra nisy tamin'ny tantaran'i Stefana dia izao teo amin'ny lalànan'ny jiosy lalànan'ny jiosy dia ny olona izay meloka no toram-bato Stefana nefa dia tsy olona meloka satria araka ny asan'ny apôstôly toko 2:9 hatramin'ny 10 dia izao feno fahasoavana izy feno hery izy nanao fahagagana izy endry izy manana ny fanahy izy kanefa dia lazaina fa meloka ary tsy vitan'izany fa nampiarina tamin'ny lalàna dia nitoram-bato izy ary ity lalàna ity rehefa mpiarina dia izao ny fianakaviany mihitsy aloha mitorabato azy voaloha ary manarakaraka azy eo dia ilay mpivavaka izay miara-mivavaka aminy no mitorabato faharoa dia izay vao ny olona hafa no mitorabato azy mandra-pahafaty an'ilay olona tahaka Stefana ho faty martiora ry tanora namako aika izany ilay mpitorabato atsika dia fianakaviana ihany akaiky atsika ilay izy aza gaga zany sika
fa ny mpitorabato sy ny mijoro ho fahavalontsika dia tsy lavitra antsika fareo. Ary tianao antso amintsika hoe aoka mba tsy hoenao zany. Aoka ianao vahaolana ho an'ny fianakaviana, dia aloha ny fianakaviana hitorabato anao. Fa tsy hoenao ilay mitarika ny mitorabato ao anatin'ny fianakaviana. Faharoa, ny nitorabato amin'ny Stefana dia ny fiangonana. Ny fianakaviana dia ny fiangonana, ireo akaiky antsika ireo indrindra no mitorabato antsika. Ara-baiboly zany. Ka raha sendra tratran'izany ianao dia mahereza fa tena kristianina ianao zay. Ary mampirisika anao mijorohatra amin'ny farany. Amarana antsika azy dia izao. Rehefa niady hevitra Stefana tamin'ireo Sinedriona tao amin'ny sinagoga, olona manam-pahaizana atao libertina, dia tsy nandresy azy ireo. Ary tena nanaitra ny amin'ity tantara ity rehefa jerena dia izao. Ny endriky Stefana dia niova toy ny endriky anjely eo ampiresahana. Ry tanora namako, rovina ny endrikintsika vao mety hoe iova toy ny endriky ny anjely. Amirapiratra, mijoro amin'ny fahamarinana mba hanao fanandramana ny amin'izany any isika. Manao ahoana ny tarehantsika? Vinitra ve, rombotra ve, tezidava ve? Ary mandra-pahoviana no mba ananantsika izay endriky ny anjely izay, tahaka ny Stefana. Toy izay raha ohatra ka hoe fitiantsika ny loha hevitra ary maniry mba hanao fanandramana tsara sy ahery ianao ny amin'izany loha hevitra izany. Mandra-piresaka ary. Mankasitraka ireo namana rehetra izay nanao ny famptinana ny lesona teo dia ny leson'ny zaza-minono hatramin'ny zatovy izany. Engane izany lesona izany mba hitondra fiovana ho an'ny tsirairay avy. Izao indray tsika dia hanaraka ny famptinana ny leson'ny tanora zokony hatramin'ny lehibe. Ka miraro ny fahalianantsika hatrany amin'ny zavatra rehetra izay atao eto. Mialohan'ny hanarahantsika izany ary dia araka hitsangana indray isika hanao ny hira laharana fa 5:20. Hira laharana fa 5:20. Mameluna
teny mampisava ny azime aty fa ny lomanazava ny diaoary manolopaendrena mananatrany fo milaza famonjena sy lovatsy molo fifaliana indray no anolorana ny arahaba ho antsika tsary avy na tratra ity sabata masina ity ary mirary hoe sabata feno fitahina tokoa zany a no lalovantsika tsirairay avy hitro fa efa tonga amin'ny loha hevitra fahenina sahady isika ry tanora zokiny loha hevitra fahenina ilay mitondra ny lohateny manao hoe jesosy mpisorona mahatoky jesosy mpisorona mahatoky ny rahantsika nianatra moa ny hebreo toko 5 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10 sy ny toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 20 ho fototry ity loha hevitra ity ary tao anatin'ireo no nisafidianako sy nisafidiananao andininy anankiray hoe atao fitadidy fotoana mety zao amirenana an'izay tsy anjery zay dia andao aloha mba samy anao izany hoe ao eny ary rehefa niara-nianatra isika hoe jesosy mpisorona mahatoky dia hitatsika tanaty taridalana fa ny fahotana dia nahatonga antsana na misaraka antsika tamin'Andriamanitra ary raha antsika nandinika tanatin'ny herinandro ny zava-mahagaga izay nataon'Andriamanitra ray sy nataona Jesosy zanaka mba hoe hanafoanana an'io antsana io dia tsy inona izany fa ny asa fisoronana izay nataon Jesosy rehefa nianatra isika dia niara-nahita fa Jesosy no mpisorona betsika rehefa hitatsika tao moa dia hoe ny tena tanjon'ny mpisorona anankiray zany eo amin'ny fisoronana amin'ny fanomponin'Andriamanitra dia ny manao fanelanelanana amin'Andriamanitra sy ny mpanota ary Andriamanitra no manendry ny mpisorona aoka zany ho tsara hotsika tsara zay ary ny mpisorona dia tokony ho be famindrapo tokony hatsapa ny fahalemen'ny olombelona satria anelanelana ny olombelona amin'Andriamanitra dia rehefa nampianarin'ny boky hebreo isika dia nahita fa Jesosy no mahafeno an'ireo fepetra takina amin'ny mahampisorona ireo ary Andriamanitra dia nanendry an'i Jesosy ho mpisorona Jesosy ilay mpisorona mahatoky hitatsika tanatin'ny taridalana ry tanora zokiny fa ampahany tena manandanja amin'ny asan'i Jesosy amin'ny mahampisorona azy dia inona ny fahoriana izay nentiny ary ny fahafatesana izay natrehany ny tian'ny hebreo ny boky hebreo zany resahana sy ambara amintsika dia hoe tamin'ny alalan'ny fahoriana ny tena nisehoan'ny fitiavan'i Jesosy maharalantsika azy Jesosy mantsy ilay rahalahantsika mahatoky ary niariary koa ny maha-olombelona azy sy ny alehibe ny fileferany amin'ny sitrapon'ny ray eny fa na dia hoe Andriamanitra ihany koa ary izy amin'ny mahasolo tenantsika an'i Jesosy dia nazavain'ny hebreo toko 7 andininy 5:10 fa Jesosy dia mpisorona tahakany Melkizedeka tsara hotsika tsara ary andeha ho tadidiana fa tsy hoe Melkizedeka akory Jesosy tsy hoe mpandimby an'i Melkizedeka akory Jesosy fa mitovy ny asa fisoronana izay nataon'izy ireo ary raha toa zany ka ny anarantsika tsara dia fitiantsika izay hitantsika tao dia Melkizedeka dia mpanjaka sy mpisorona kananita ary izy dia natao ho tandindon'i Jesosy fa tsy hoe Jesosy akory no mpandimby azy nanao fianianana mantsy Andriamanitra fa Jesosy no mpisorona mandrakizay ary noho izay indrindra dia mahazo matoky sasenao fa hoe azo antoka ny famonjena ny menantsika noho ny amin'ny Jesosy ilay mpisorona mahatoky rehefa nianatra ihany koa isika dia nahita fa Kristy dia niteny tamin'ny alalan'ny Melkizedeka araky ny resantsika tsy nandimy azy izy fa i Melkizedeka no tandindony ary Melkizedeka dia tamin'ny alalany no nitenenany Kristy dia ilay mpisorony avy indrindra ka feon'Andriamanitra zany izay
nyteny tamin'izao tontolo zao ny feo nampitondraina tamin'izay ary ny solotena ny ray zao no efa fantaritsika mandrakariva hoe ny fikasan'ny satana dia ny tonga fisarahana mandrakizay eo amin'Andriamanitra sy isika olombelona dia zao anefa ny zavatra mahafinaritra ary manome fanantenana tafaray amin'ny fomba ety kokoa amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Kristy. Ao amin'ny Kristy ilay mpisorona be ntsika, Kristy ilay mpisorona mahatoky mihoatra noho izay efa nisy atsika raha toa ka tsy lavo mihitsy isika ka andeha isika hitoky amin'ny Kristy mandrakariva, andeha azo antoka isan'andro san'andro fa azo antoka ny famonjena ny menantsika noho ny amin'ny Kristy ary tsy salasala satria Kristy no mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra, azo antoka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra efa ny foanan'ny Kristy ilay antsana izay manelanelana antsika amin'Andriamanitra dia anjarantsika sisa no miantehitra aminy tsy hiala fa hifikitra mba Jesosy tokoa ilay mpisorona mahatoky no mpisorona ho aso anao isan'andro san'andro ary toetra mahatoky aminy kosa ianao satria izy mahatoky mandrakizay. Mirary sabata feno fitahiana ho anao sy ny ankonanao ary maniry indrindra hoe ny fiadanam-pony Kristy any ilay mpisorona mahatoky ho ao am-ponao amin'ny fotoana rehetra isan'andro san'andro mandra-pahatonga antsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Samiary isika tahin'Andriamanitra. Dia tonga eo amin'ny famtinana ny lesony lehibe zany tsika zao rehefa malala ny lesona fahenina. Melohan'izay dia angataka taridalan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny vavaka aloha isika. Andriamanitro, angatahnay ny fanahinao masina ilay nanindro mandry ny mpanoratra ny soratra masina no mba hanazava ny sainay ihany koa mba hafahanay mahatakatra sy mahazo aim-panahy ery ara-panahy fanamasinana avy amin'ilay teninao dia ilay teninao fahamarinana. Angatahnay amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen. Rehefa malala ao amin'ny Hebreo 5 ka hatramin'ny 7 dia miresaka ny amin'ny Kristy ilay mpisorona be i Paoly. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mpisorona be ahoana moa zany no resahana eto, fangatsy hoe avy amin'ny taranaka levy ihany ny mpisorona be, fantatry ny rehetra fa Jesosy dia avy amin'ny taranaka Joda. Dia fanontaniana anankiray faharoa mipetraka ihany koa ny Hebreo 7 dia ny 9:20. Hebreo 7 dia ny 9:20 dia milaza ny Kristy ho mpisorona be mendrika ho atsika ary voalaza fa tanteraka, natao tanteraka amin'ny fanekena tsara lavitra izy. Zay zany no resahantsika ao amin'ilay hoe Jesosy mpisorona mahatoky. Voalohany aloha zany dia jerevantsika ny amin'ilay hoe natao mpisorona ho an'ny olombelona rehetra Jesosy, na dia tsy ao amin'ny taranakilevy aza. Ny 9:5 amin'ilay Hebreo 5 dia zao nivaky ny teny: ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Jesosy rehefa malala dia mpisorona araka ny fanambaran'ny Hebreo no ahitantsika an'izany. Ny 5:2 dia voalaza fa mahay mitondra mora ny tsy mahalala sy ny mania izy. Amin'ny famindram-pony dia nomena azy ny andraikitra mahampisorona mba hahafahany mitondra ny olombelona nania, ny olombelona izay votsa saina, ny olombelona izay tsy mahalala. Dia voalaza ihany koa amin'ny 5 fa amin'ny fanarana sy ny fankatoavana ny fahoriana no nanaovan'i Kristy ny asa mampisorona be atsika azy. Ary
raha ovakitsika mihitsy ilay eo amin'ny andininy fahavalo nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny izy na de zanak'Andriamanitra izy fa dia nitondra fahoriana nyaina tao anatin'ny fankatoavana feny an'Andriamanitra ary rehefa natao tanteraka izy de tonga aloha ranon'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Ny hevitra manaraka zay sotomintsika nandritra ny lesona ihany koa de le hoe araka ny fanaony Melkizedeka 5:10 fa notonon'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fanaony Melkizedeka. Melkizedeka moa de fantatritsika fa mpanjaka ny Salema sady mpisorona izy no mpanjaka. Voalaza amin'ny Genesis 4:12 ka hatramin'ny 20 ny mombamomba azy ary dia tandrisainy Paoly ao amin'io Hebreo 5 sy ny 7. Na dia betsaka aza ny fanontaniana zay apetraky ny maro momba ny Melkizedeka ny zavatra azo antoka de zao mpisorona izy sady mpanjaka. Jesosy ihany koa dia mpanjaka, tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, fa nataon'Andriamanitra ho mpisorona be araky ny fanaony Melkizedeka. Tsy hoe mandimby ny asan'ny Melkizedeka akory Jesosy fa mitovy ny asany amin'ny mahampisorona azy. Zay natonga azy natonga ny Paoly nanao fanambarana hoe mpisorona araky ny fanaony Melkizedeka. Nanova ny lalàna. Zao ndray ny voalaza vakitsika ny 7:7-12 izay natao tsy araky ny lalàna zay didy momba ny nofo fa araky ny herin'ny fiainana tsy manapahataperana. Kristy, lay fisoronan'i Kristy amin'ny mampisorona be azy no voalaza eto hoe tsy araky ny lalàna voalazany didy momba ny nofo. Eo zany no anambaran'ny soratra masina amin'ilay hoe na dia tsy avy amin'ny taranaky levy aza i Kristy dia tonga lay mpisorona be tena mahafeno ny fepetra mampisorona azy izy rehefa nanova n'izay lalàna ny amin'ny fisoronan'izay ny fahatongavany no mpisorona. Lafiny voalohany ny amin'ilay fanovana ny lalàna lalàn'ny fisoronana nataon'ny fahatongavan'i Kristy ho mpisorona de tsy avy amin'ny taranaky levy kanefa de tonga mpisorona ary mpisorona be. Ny fanovana anankiray faharoa ny amin'ny lalàn'ny fisoronana nentiny nahatongavan'i Kristy ho mpisorona dia tsy manao an'ilay fisoronana isan'andro intsony fanatitra isan'andro fa fanatitra indre mandeha ary dia tonga amin'ilay hoe nahatratra ny fahatanterahana tanteraka ny fisoronana izay nataon'i Kristy. Averintsika indray mandeha zany miresaka ny amin'io fanovana ny lalàna ny amin'ny fisoronana io mantsy ny Hebreo 10:12 vakitsika hoe ary hita marimarina kokoa indray zany raha misy mpisorona hafa miseho ka tahaka ny Melkizedeka izay natao tsy araky ny lalàna izay didy momba ny nofo fa araky ny herin'ny fiainana tsy manapahataperana. 7:12 fa izy de nambara hoe ianao ny mpisorona mandrakizay araky ny fanaon'ny Melkizedeka. 9:12 fa misy fahafoanana ny didy ny elo no ny alemeny sy ny tsy fahasoavan'ny fanolalàna de tsy mahatateraka ninninna ary misy kosa fampidirana fanantenana tsaratsara kokoa zay anatonantsika an'Andriamanitra. Farany miavaka ny mampisorona an'i Kristy lay nitenenina hoe tsara kokoa dia izy lay hoe mpisorona mandrakizay. Ny mpisorona tamin'ny andron'ny tantaran'ny zanak'Israely dia olombelona mpanota mety maty ny mpisorona. Kristy kosa de nilazaina hoe mpisorona mandrakizay ary ny sorona zay nentina tamin'ny fisorona tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia tsy afaka mahadio
ny fieritreretantsika ny rano fa ny an'i Kristy tsy mitovy, tsy mba tahaka izany ny fisoronana izay nentin'i Kristy. Ny rany dia voalaza ny soratra masina fa adio atsika, hanova atsika ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy. Ny 2:20 amin'ny toko 7 Hebreo 7:2 dia tahaka izany koa no nanaovana an' Jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra no ilay efa nisy taloha tany amin'ny fanekena taloha. Ankoatran'izay, Kristy ilay tsy nanota dia ho mpisorona mandrakizay, na zany eo amin'ilay biby atao fanatitra na eo amin'ilay mpisorona manao fanatitra, dia hita fa miavaka fisoronana mahomby, fisoronana ao anatin'ny fanekena tsara lavitra no nataon'i Kristy ho antsika. Ary dia izay ny mahatonga an'ilay tsy anjerintsika, tsy anjerin'ny lesona ao amin'ny toko 5:20 zao no voasoratra 5:20 azafady, toko 7:5:20 fa mpisorona be tahaka izao no mendrika ao antsika, dia izay masina, tsy misy tsiny, tsy voaloto, voasaraka amin'ny mpanota ka natao avo noho ny lanitra. Zany i Kristy rehefa nandeha ilay fanendrena fisafidianana azy ho mpisorona betsika, dia efa voalaza ny soratra masina, ireo maso tsivana na tonga ny Kristy ho ilay mpisorona be ao anatin'ny fanekena tsara lavitra tanteraka. Dia satria no izy masina satria Andriamanitra mihitsy no naneo ny fankasitrahany azy ary nanao ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay ankasitrahan'Andriamanitra izy. Masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota satria efa nakarina ho any an-danitra izy. Teto niaraka tamintsika teto izy, fa rehefa nanomboka nanao ny asany mampisorona azy dia nakarina ho any an-danitra. Any izy zany zao manohy ny mampisorona be azy. Ary ankoatran'izay le fanambarana hoe natao avo noho ny lanitra, Kristy moa zany amin'ny Andriamanitra azy dia natao ambony ny zavatra rehetra, ambony noho ny zavatra rehetra izy. Ravana malala, mpisorona be mahatoky i Jesosy, mbola manao ny asa mampisorona azy izy, manalalana atsika amin'Andriamanitra, ka ny mahandriamanitra azy dia mahatakatra ny sandron'Andriamanitra ary tamina olombelona azy ihany koa dia niaina tanteraka ny zavatra niainantsika izy, kanefa tsy nanota, dia lasa nampifandray ny lanitra sy ny tany Kristy. Ary misy fanambarana aza voalaza ny fanafananiana fa rehefa tonga Kristy manao ny asa mpanalalana antsika amin'ny lanitra eo, dia vao mainka aza lasa kaiky kokoa ny lanitra, ny tany, mihoatra noho ny tamin'ny Adama mbola tsy lavo tao amin'ny fahotana. Noho izay nataon'i Kristy dia lasa kaiky kokoa ny lanitra, ny tany. Ny toetra ratsika mampanota atsika, nampisaraka atsika amin'Andriamanitra ary nanjary lasa tsy haintsika ny mankatoa ny lalàn'Andriamanitra, nanjary tsy hitan'ny olombelona intsony ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony, fa ireo zava-mahagaga izay nataon'i Kristy ho atsika amin'ny mampisorona azy kosa dia lasa tsara kokoa noho ny tany aloha rehetra, ny fifandraisan'ny lanitra sy ny tany, ny azotsika mifandray amin'Andriamanitra. Hitantsika ny Andriamanitra mba ho tena handray an'i Kristy, ho tena mpisorona mahatoky mpanalalana atsika amin'Andriamanitra tokoa isika, ary ho hitantsika zany hoe fifalian'ny tafakambana amin'ny lanitra noho izay nataon'i Kristy ho atsika. Zao isika dia tonga eo amin'ny fotoana izay fanangonana ny fanatitra ny sekoly sabata, mialohan'ny tena amaranantsika ny fotoanan'ny sekoly sabata amin'ny alalan'ny vavaka.
andeha hivavaka isika ry havana, hivavaka ho an'ny fanatitra ny sekoly sabata sy hivavaka ho an'ny fotoana ny sekoly sabata izay ny rahantsika teto. Hivavaka tsika tompo. Andriamanitra misaotra anao zahay no ny lesona rehetra izay niarahana nianatra nandritra n'iny herinandro iny. Andriamanitra, hitahy anay rehetra nenao dia mba ho tanteraka aminay amin'ny alalan'ny lesona izay nianaranay, ilay tenin'i Kristy tao amin'ny vavaka izay nataony manao hoe ray masonao manamasinana azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Ka ny teninao rehetra izay nianarana nandritry ny herinandro dia mba hitondra fanamasinana ho anay tsirairay avy, hitondra haim-panahy vaovao, hitondra hery ara-panahy vaovao amin'ny tsirairay avy. Ary ny fanatitra izay nataonay teo ihany koa Andriamanitra, fantatrao ny hitsimponay izay nanaovanay an'izany fanatitra izany, ny fiomanana, ny fanolorana an'izany amin'ny fahatsoram-po. Hitahy an'izany rehetra izany any ianao mba hahatonga fanandramana tsara ho an'ny vahoakanao, ho an'ny tsirairay avy izay nanolotra, ary indrindra eo amin'ny asanao, ho famitana izao iraka izay nankinao amin'ny fiangonana izao. Izany vavaka rehetra izany dia tononona isangatanay amin'ny anaran-tsoan'i Kristy. Amen. Mankasitraka anao ry hava-malala nanaraka ny fandaharana, isaorantsika Andriamanitra ny nahafahantsika niaraka teto amin'ny folora sy fahefana isika dia hiaraka amin'ny fanimpom-pivavahana amin'ity sabata ity. Mandram-piona tompoko. Mianatra eo tongotrao.